Dato raha vita Petera apostolo voafidin'Andriamanitra mitarika ny fifoazana eto Soatanana Madagasikara amin'izao fotoana izao nandimby ireo ray aman-dreny fandimby taloha ka dia mitantana ity fifoazana ity Soatanana ary manerana ny Madagasikara. Tatabe anisany mampiavaka an'izao tontolo izao ary mampiaiky an'izao tontolo izao mihitsy ny zava-bita eto Soatanana eto. Azonao azavaina ve toko fohifohy ny tena mba nipoiran'ity toerana ity amin'ny ankapobeny ary nahatonga izao fankalazana isaky ny 17 septambra izao? Nahatonga izao fankalazana izao ity fifoazana ity dia tato Ambatoreny ambadika andray fanivosana vato ato ny eto any ka tagny amin'ny taogna 2007 dia nitokam-bavaka teto ambony andray fanetra ka Ray Solamo eo mahare feo hoe Ray Solamo dia misy nanana ianao zerenao ty tany lemaka ity io soa ho tanàna ka mifindra eo anareo ary rehefa mifindreo anareo dia angoniky ny olona avy vavatany efatra hameny io toeran'io ho tanàna ka lefa nividy eto zareo dia nanao zao fivoriana izao natao mba ho nagnangonana ny olona zay fa nandray ny fampianarana tamin'ny Solamo mba hifankahita eto isaky ny taogna ary ifampiresaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana. Zany mahatonga izao fivoriana izao efa avombelogna amin'ny tompony tentany izao vahoaka marobe mandao ny toerana misy ny finainana sy ny raharaha ka mihazakazaka eto mamonjy ity daty 17 septambra ity satria ity mifankahitana ny famoizana hery eto. Ianao no ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-panahy eto Madagasikara amin'ny fifoazana every ny vahoaka malagasy ihany koa fa manakambara ianao amin'ny fihetseham-po manoloana izao vahoaka maro be eraky ny lavalon'osy tonga eto izao. Manakambara tokoa satria tompo-pivavahana maro no miseho manerana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao fa ity fifoazana ity kosa tsy mba avy tagnapitan'ny ranomasina agny fa avy dia nilasaka ny vatagna tamin'ny Ray Solamo ny fanahy masina ka dia nahatonga vahoaka maro be toy izao nagnasitrana aretina Ray Solamo ka eo alohan'izany fahagagana vita Ray Solamo sy ny asa vita izany dia mahatonga an'io na ho liagna ka ivory eto toy izao hameny ty tanàna ity ny vahoakan'Andriamanitra zery ny hoe fanjakan'Andriamanitra ny asa vita ny olon'Andriamanitra izao asa vita eto izao na tragno na lalana na fiangonana dia herim-pon'ny apôstôly daholo anaovana azy fa tsy mba misy fagnampena avy tagnampitagny zay dia marinana fa avy tamin'Andriamanitra tokoa izao asa eto izao dia menanareo asan'ny fanahy masina. Amaranantsika azy ray aman-dreny afatra manokana avy aminao ampitaina ho an'ny malagasy manontolo na ny mpino na ny tsy mino na isika marobe zay efa pakafy ary mpino vontom-pinoana tanteraka na ny lavitra ny akaiky izay tonga eto. Ia manana hafatra hambara tokoa satria zavatra hita eto izao fagnomezan'Andriamanitra ho an'ny malagasy maimai-poana ka ny malagasy afaka mandray azy mino dia agnisan'ny miditra ho membre kristianina ao aminy ka mahazo mifampitaiza eto agny menakafy ka ny satonga eto kosa dia mahaliagna anay ny mampitondra hafatra ambarao amin'ny firenena malagasy rehetra fa agnisan'ny firenena tian'Andriamanitra ny malagasy meny fanjakana hitaizana ny akohony firenena satria izao zavatra hita maso eto izao
na dia efa zaha tagnapitan-dranomasina sa mahafantatra an'izao ary sa mahalala azy fa tsika malagasy izay nomena azy zany malagasy mandeha tsotra tsy miaigny amin'ny politika fa miaigny amin'ny fahamarinana miaigny amin'ny fianarana ny fankatiavana nomena azy zao mahatonga izao ka raha ny asa iainana eto zao tanàna mahaliagna mihitsy ny hoe ny malagasy rehetra raha mba mandray izao dia isy fahasambarana eto satria fankatiavana ry tena lesona ifampitezana eto sy mifiraisana dia magnategna ngay fa ngamba hanakambara zay rehetra ny voloteto mahita ny maso ny tagnana mandray ary ny tongotra nandeha eto na dia ny toasandrony ihany ve dia fomba manao hoana anao ahavitaviriana olona maro be amin'ny agnalignalina toy izao ka moa vena dia fanjakana ro amin'ny olona tahaka izao dia aharo olona tahaka izao izao sa misy trena fa sitrapo mandany fanagnana sy volany olona mihazakazaka aty izery sy hamatatra tsara izao fifokoazana izao dia adidin'ny olona ny mino sy ny tsy mino ary mino fa mino ny olona mahato mihazakazaka aty satao fa ireo zay samba tonga aty no afarana mba hilazana mba handre raha manana hetaheta-po amin'ny magnaraka dia mba ho tonga ary mino ngay fa ngamba amin'ny taogna magnaraka agny dia fa tsahomby vorotsony eto amin'ny tokotanin'ny chapelle ny fifoazy saotra tompoko saotra tompoko andriamanitra mifiadanana le hitantana anareo ry ray aman-dreny ary ny tompo ihany koa anome hery anareo mandrakariva amin'ny vatsim-panahy ireto ondro maro be izay ambena anareo saotra tompoko saotra